Nareo manokana ary ve eo amin'ny lafiny ino zany tiako lazaina amin'izay hoe eo amin'ny tontolon'ny fiderana ihany le gadon-kira mivelatra amin'ny gadon-kira ohatran'ny ahoana misy milamina tonga dia mandona fo be ohatran'ilay nenina tsy diso lalana tonga dia mandona be misy ihany koa nefa tonga dia mihetsika be tany mafy lanitra olona miavaka mijanona amin'izay ihany ve sa misy karazana gadona hafa miketrehanareo anatin'ilay volume 2 izay fampatsirina ihany koa zao izy tsy manao an'izany mihitsy zay hoe ndeha amorona gadona hafa zany fa miankina amin'ilay aingam-panahy mbala izy fa hoana manokana zao nisy aingam-panahy be lavitra noho ny volume 1 tamin'ilay volume 2 ty dia ohatran'ny azara tsy tianao an'lisy teneniko an'azy ohatran'ny mitondra retim-po zany le hirako reto ohatran'ny hoe miditra sentiment lalina be le faharoa nefa misy hira mihetsikety ohatran'ny hoe zay zany tsy manao hoe gadona anankiray hoe ndeha amorona reggae na amorona ohatran'izany fa izy ohatran'ny hoe tolotsain'ny fanahy mihitsy le izy dia ohatran'ny hoe mifandray hoe ataoko ohatran'izao dia ohatran'ny hoe ao anaty tanana sy ao anatin'ny loha azy le rythme fa tsy hoe dia amorona salegy raha amorona ohatran'izao fa le aingam-panahy mihitsy le izy dia izay no ny TDL zany tsisy hoe gadona ina fa rehefa gadona hoe afaka manonona le aingam-panahy tsara malaza an'le hira misorata zany le zay fahitako azy anapiko kely an'izay ty nitenenao anatin'le izy hoe misy hira mihetsiketsika zao fa le hira mihetsiketsika ohatran'ny hoe sady mampitomany le izy mampihetsiketsika dia ohatran'ny hoe zavatra roa tsy mety miaraka zavatra tsy miaraka kanefa na tafaraka le izy dia zay mahatonga anazy hoe na miheno hira mihetsiketsika dia ohatran'ny tonga dia any anaty fonao be le hira na mihetsiketsika tsy hoe sady hetsiketsika anao zany no tomany tsaiko ohatr'izay le zay mihitsy le tanjona zay mihitsy ve ny tanjona anareo artiste ara-pilazantsara ikasika ny fon'ilay olona ny zavatra zay atao dia izay no ohatrany ataoko hoe tsy haiko nefa napetraka ny zareo ty fa za somary tsy teo kely ono a ho anareo le mpamorokira ahoana ny mahatonga an'ilay aingam-panahy ay amin'ilay fotoana manao ahoana no mampiseho hoe zay fa misy tolotsaina zay le tolotsaina dia andeha anoratra sa ny tonon-kira ve no mandeha aloha sa ny feon-kira ve no mandeha aloha sa miara tonga eo dia hoe sady eo amin'ny gitara dia tonga le izy aleo anytanina ihany zay ny anahy zany ohatrany hoe voalohany aloha za tsy mahay mamorokira mihitsiny fa ndraindray ohatrany hoe zavatra iainako ny amoronako hira ohatra misy fotoana zao ny ambony direction ny ambony tomobily ohatra hoe mandeha amin'ny indigina dia misy aingam-panahy ohatrany hoe misy ohatrany hoe misy fanahy mitendry zany anatiko any fa za raha hoe andray taratasy stylo ka hoe misy ty clavier na misy enona ka hoe tsy mahavita any fa ny amin'ny anakabetsahany hira miforoniko zany misy amiray maraina iny any taitra amin'ny roa maraina iny dia iny tonga dia misy zavatra ohatrany hoe miteny any anatinao ohatrany mangorangorana zay ianao fa ny aty za zany tsy mahay mamorokira zany any tena marina dia mandika fotsiny zany ianao araka zay le izy ina mpahafantaro iny indrindra zao misy hiranay mpahafantaro zay tsy haiko na fantarintsika mpiaino any an-trano any fa rehefa misy faty rehefa manatrika olona misy faty ka mahay nitorytenina olona mampianatra mitoryteny dia ohatra maheno an'izy iny foana dia ohatrany hoe latsapaka be anaty foko hoe ampahafantaro amin'ny farako aoko fantatro fa olo-kandalo dia ohatrany hoe mandinika ny olona maty io dia lasa ohatrany hoe miditra monde hafa mihitsy zany ao anatin'le zavatra dia ohatr'izay ny famorona kira fa ny olona ny mpamorona moa be dia be fa zany manisany tsy mahay mamorona indrindra fa ianao ohatr'izay hoe indraindray ianao any an-dakozia indraindray ianao any amin'ny toerana any amin'ny tsy eritreretanao mihitsy le izy dia tonga ho azy ny aingam-panahy na misy stylo na tsy stylo sy taratasy ohatra dia telefônina ny tena anisan'ny namoronako hira be dia be ny enregistreur na telefônina dia toa dia enregistreko mivavaka izy dia ohatr'izay foana ny fandehany tonga dia miaraka amin'ny feo tsy misy amin'ny erika ve le hoe misy fotoana dia mihaino zavatra ohatra hoe eo am-pianoana hiran'olona hafa na eo am-pianoana toriteny dia misy tolotsaina tonga toriteny mihitsy fa za tsy mahay mihira tsara tsy mahay mangalatahaka zany dia misy hiran'olona dia ataoko mitovy anito na tsy mahay an'izany tonga dia vao mahay ara-tsy tiako iny satria ohatra hoe aminany nefa dia presque ny hirany soratako koa zany fiainako daholo aloha le izy ohatrany raha morona hira ianao dia ohatrany hoe ineniny iny zao tena tantarako mihitsy iny dia ohatrany hoe am-piangona ianao dia eo misy eo amin'ny alitara am-piangonana eo anao dia tonga eo anao dia mivavaka dia herinandro ny ianao dia misy fahalemena kely amin'ny maha olombelona anao moa tsy tanteraka ianao dia vavaka indray ianao
tonga reny herinandro iny dia mivavaka jesosy mifona sy mibebaka eto anatreny dia tonga ny herinandro misy fahalemena kely farany tonga teo tsy nahita tombavaka ntsony tena efa leo anah mihitsy angambo ianao ty tena efa tofoka angambo ianao mijery fa mbola tonga eto foana ifona dia iny tantarako mihitsy iny dia ohatr'izay le izy fa tsy hoe mahita zavatra eny dia manjara tsy mipepaky aminao le tsy tavitany amin'ile olona foana ma fahafantarako anazy raha namoromorony hira hoe mandindihy fotsiny ianao lefa zay le izy misy fanontaniany piaino satria na lefa tsika mivantana moa ty zavatra ty fanontaniany piaino izy ty hoe fanja veony misy roa mpihavanana mivonjy razafotsifo tsy haiko rehefa nandeha fanontaniany fa tena mitovy tena be dia be mihitsy nareo miteny an'izany indrindraindrindra le tamin'izaho vao niseho voalohany dia tena be dia be ny ankizy ao an-tranonay raha dia miteny an'izany mihitsy ty sarinareo ty tena mitovy anianany ty dia izy ara no azy zany tsy fantatro mihitsiny dia nijerevako amin'izay le izy dia eny misy pôzy kely any ohatrany somary itovizana sisy fa any amin'ny resaka sary zany misy roa mpihavana misy taona matsy le namoaka an'le alboma voalohany reo dia nandefa an'le sary be amin'le mpanao publicité reny dia raha ohatra zany tsy zatra hoe mbola tsy nafantatra ny fanja fa mijery tampoka izy amin'ilay sary ny fanja ngeza be iny dia hoe vonjy to lasa miry vonjy razafotsy zay na kokoa vonjy aloha misy fandraisany amin'ny sary zany zay zany tsy zany mitovitovy ohatry ny endrik'olona be dia be koa ny endrik'olona mitovitovy mety misy olona tena mitovy mihitsy dia mifetretan'olona tena pirala reny na fantany anankiray izy telo mianadahy tsy fantatro izay malina azy ny olona zany rehefa manao zavatra dia eo aloha voalohany hoe manana personnalitény manokana izy dia zay tia no tafitany amin'ny olona inona no hitany TDL mampiavaka manokana ny TDL raha oharina amin'ny artiste hafa tsy hitako hoe izay mampiavaka loatra ny titre nira misy hoe olona miavaka fa ny mampiavaka angambany hoe zavatra fanomanana daholo dia miainga avy amin'ny auteur compositeur dia napetraka eo ambony rythme anankiray dia navoaka fotsiny izy ho an'ny rehetra dia ny rehetra angamba malala hoe tokony any amin'ilay public angamba izay fantany an'izay hoe inona tena mampiavaka ilay TDL fa miezaka manao zavatra tsara foana fotsiny izay fotsiny le izy zay nge efa zava-dehibe le fanaovana zavatra tsara satria tsy ny olona rehetra no mieritreritra ny hanao zavatra tsara zay matsy natonga nananontany any erika tamin'ny voalohany teo hoe aiza ahoanao fahitanao ny tontolo ny évangélika amin'izao fanontanianao petraka ohatra ny sarotra be mbola marina zay tenin'ny auteur compositeur anay zay hoe ny public angamba ny tokony hamaly an'izay ny tena marina fa raha tontolon'ny évangélika aloha fahitako azy na ny anay ary mbola anatin'izany mbola veriko foana hoe tokony hanana ezaka kely tsika satria ny évangélika zany ny tena seza fiandrianan'Andriamanitra zany tokony zany ny zavatra fitaratra faraka izay tsara indrindra zany fa tsy hoe évangélika ty dia atokotoko fatahany fotsiny ny tena marina hoe tokony zavatra ny olona no évangélika zany tokony hoe ametraka moyen tsara izy ao anatin'le fideranan'Andriamanitra ty ho an' Jesosy ty fa tsy hoe na ianao ary hoe ny olona raha matsapy hoe zankoveranga dia évangélika zany dia manjary lasa manala baraka ny anaran'Andriamanitra reny le izy fa tokony zavatra tsara maximum any aminao zany tokony omenao an' Jesosy foana zay nga mba no torohevitra kely avy ty aminao momba an'izay ampifalitsika amin'ny piano ary andaotsika angataka amin'zareo hira mivantany araka fanaotsika ma dia isaky ny alady maraina dia entanay ianao fa hira mivantany hoe TDL anisan'ny hira namantarana azy voalohany ity hira izay ho ataony ity araka ny resan'ny Orlando teo dia manomana anareo zay fa loha ampatsifitsika amin'ny piano ihany lay lien ahafahanareo mihaino mivantana sady miomakomana ihany Erika sy Fanja ato anao an'izay hira izay fa ny olana atao Fanja rehefa le alohan'ny hira ataoko dia ataontsika tsitrakely rehefa misy fotoana fotsiny rehefa tena amin'ny fotoanany spectacle reny aloha maha-olom-bela tsy maintsy midobodoboka kely ny fo dia indrindraindrindra le olona miorakoraka be dia ohatriny hoe miampy be le fidoboko ny fo fa na izany na tsy izany
rehefa tonga le fotoana anankiray ohatran'izay dia ohatrany hoe ataoko mahita ny seza fiandrianan'andriamanitra dia eo any ankalaza zay fotsiny no ataoko isaky ny hira fa traky tsy maintsy misy foana tena zay aloha za tena olony fo be mihitsy za rehefa mihira dia misy fotoana ary tena latsaka ny ranomasoko rehefa tena tsy fantatro tsony ahy moa za tika eo mason'reto olona be dia be reto kay fa tena olony fo be zako dia latsaka ny ranomasoko za tena zay mihitsy dia ohatrany gaga ny olona hoe atria fa tongaty ito mitomany angala sa mitomany dia ozaka hoe ohatrany hoe be dia be loatra le zavatra ao anatin'ny foko dia ohatrany hoe tiako abosaka eo amin'ilay fidirana daholo le izy dia latsaka ny ranomasoko tsifitsika kely fotsiny aloha ary hoe le ilay anarany olona mivantana amin'ny TV7 fois ianareo afaka miditra amin'ny YouTube dia tapenareo fotsiny TV7 fois dia efa tafiditra ao ianareo TV d'espace de 7 d'espace fois raha eno web radio ianareo dia FM fois minuscule de tiré apostolique avec c .org FM fois tiré apostolique avec c raha eno mivantana amin'ny web radio sur internet zany na any ivelany na eto Madagasikara ihany azy na any Toliara izy na any Dego izy dia afaka mihaino daholo efa manana connexion internet na miditra amin'ny page Facebook ny radio FM fois 107.4 MHz dia hitanareo amin'ny akavia kely eo misy application hoe YouTube dia cliquenareo iny dia redirige automatique makany amin'ny TV7 fois sary sy feo ndao anaraka an'izay hira mivantana izay ary miaramiry sika tsy manina fa araka mampivantana anazy dia miara mifaly tsika Fanatuka kwa nao ni tena
andranylay talanao mahery sy tsy mamitaka tsy diso lalana Sotra betsaka mety eseho en clair